Jehovah'Andriamanitra iray izay niditra. Sondranao izay raha mbola afaka nidiranao, nankalazanao, nandininandronao amin'ny alalan'ireny raha fidirana ireny. Manomana ihany koa ny finay mba handray miafatra amin'ny teninao. Raha eo mangataka aminao amba ampio ny olona rehetra izay mihaino izao afatra izao mba handray ny teny zaza ho azy ary mba handraisany ihany koa ny fanapa-kevitra. Ny fanahinao any tompo mandresy lahatra fa ninjara ny teny manambara ny teny fenomenonao nambara izany amin'ny fahefanao sy ny herinao. Amin'ny anaranao ny Jesosy Kristy tompo manatany izany. Amen. Raha antsika rehetra izay manatrika izay mihaino anoa izao afatra izao naizanaiza moa miresantsika izao izany. Ilo teny tokoa moa androany dia Kristy ao anatinareo izay fanantenao maky ny tondramasina vitsivitsika mba hifantoa antsika bebe koty amin'izany. Korintianina faharoa dindio ny tenanareo na mitoetra finoana ianareo na tsy izao toetra ny tenanareo moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy ratsola lavina ianareo. Apokalipsy fahatelo andininy indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feo ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara misakafo aminy. Ary ny farany aho dia asan'ny apôstôly tompo voalohany. Ary rehefa lazany Jesosy andininy fahasimbonoko. Ary rehefa lazany Jesosy dia nakarina izy. Raha mbola mijery ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anila miakanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galaliana, nahoana mijery neto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina miala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka nahitanareo azy miakatra amin'ny an-danitra. Amen. Ry havana izao vaninandro ianantsika izao dia vaninandro indrindra anomanantsika fifidiarana amin'ny Tompo. Marina fa efaroan'ny fotoana lasa no nambara izany hoe ho avy Jesosy, ho avy. Telo amby folo amby roa reny dia mbola ho avy Jesosy. Aza dinitsika fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ny arivo fotoana izy dia tahaka indray andro. Raha ny arivo fotoana. Izany hoe raha tamin'ny alohan'ny fotoana lasa zany dia tsara andro. Izay. Ary teo ny epistily Jaona voalohany izy zao nambarany. Rakizo zao ora farany. Raha tamin'ny andron'ny epistily zany izy teny ora farany. Raha zao antsika zao zany dia hoe zao sekondra farany. Zany no anton'ireo fisehoan-javatra ny famafao eto amin'ny tany. Famafao zay hitatsika. Manambara ireo. Raha mandinika tsara ny Matio toko faha 20 isika. Matio ny mandinika ny Luka toko faha 20 isika. Dia manambara izany fotoana hiaviany tompoko izany. Fotoana farany. Zao tantara miseho eto amin'ity firenentsika zao.
na itoty zao toy zao dia tsisy fahataperana io. Tsisy fahataperana zany hoe ilamina rapitso na rafakapitso tsy marina. Raha marina zany dia diso ny baiboly raisy ny filaminana ety ambony tany satria amin'ny amin'ny farana misy aminy dia mafy io dia saroka io. Raha ny matitoko fefanaomroapolo jeretsika dia zao nambarana io raha tsy nahafeziny zao dia tsy fontsiny zany raha tsy nahafezin'Andriamanitra zavatra trano zao tsisy nofonjena fa fito izy dia nafezina. Izany a lalana tsy maintsy atrehitsika zany, dingana tsy maintsy atreha zany, fotoana tsy maintsy atrehitsika tsara ihany zany. Fa ny zavatra asain'Andriamanitra tao raha mijery ny dokatoko faraka amin'ny roapolontsika mety faraparaka dia misy tena napetraka zay tokony ho bandinitsika hitarika anareo ao androany hoe ahoana no ahafahantsika miatrika ity fotoana sarotra ity. Ao ny teny reny fandraika andiny fa enina amin'ny telopolo dokatoko faraka fa miambena kaniva va mandrakariva mba herinareo kandositra izany zavatra ho avy rehetra zany ary hitsangana eo nandreny zanakoa zay amin'ny zavatra afatsika ny fotoany sarotra zany tsy azotsika elana io, tsy azotsika mitsirana io, tsy fitediavana volabe no afahana miatrika an'io, tsy mitediavana fo isan-karazana zay heverin'ny olona miatrika an'io. Mariny ten'Andriamanitra tsara mevava miambena ambonolarana anao afatsika miatrika n'izany zavatra rehetra zany zay rehetra omanomany a na elo ty rehefa nalavako kely ihany izy ty fa am'izao voanandro zao dia tany volam-peny ary misy dia tena mana volam-peny betsa zao izy ty nalaza ny alina tsisy fiadanana mihitsy kelikely tadona manam-bola fa tsy misy filaminana zay manana zao rehetra zao fa tsy mahita toly manao defonao zay tsara na zay zany eo izy fa ampy zany ena tsika zao raha marina dia hoe mbola mety hisy fiadanana ve mety ho hita zao vanampy zao eny tompoko mbola mety misy maliko avy an-trany mbola mety misy fahasamarana ve eny tompoko mbola misy fahasamarana averiko ty tena mibana tena atao hoe fahasamarana ny ana dia maro am'izany zay filaminan-tsaina fiadanan-po ao anatin'izao tontolo mikorota am'izao lamy miatana ao anatin'ny tontolo mikorota zany tena fahasamarana ary tompo dia tena izany tsy taky ny fanomeny zao tontolo zao ke ozy nomeko anareo e fa raha mbola mitovy am'izao tontolo zao ihany isika tetadio tsara fa ho disy fanaterantsika na iana ho disy fanaterantsika rehefa ho avy ny tompo taridalanao ao andro any afatsika tena manana antoka aloha voalohany indrindra hiatika ny sarosarotra rehetra ary manana antoka ny andovany mandrak'izay manana tovolalina tena leoatra somary mamerina kely ty toejavana ty ary avaka aminareo ao anatin'ny baiboly a dia misy vanim-potoana telo vanim-potoana telo a no nafan'Andriamanitra no nanatona zany olombelona. Vanim-potoana voalohany dia azomitretra masina hoe na atotsika hoe testamenta taloha na fanekena ao anatin'ny baiboly ao anao a amin'ny testamenta taloha io Andriamanitra io taloha dia miresaka mivantana tahaka miresaka amin'ny saka izy reny feo any amin'ny terimoly reny feo fa mandika tsara anao amin'ny Genesis voalohany dia miresaka tamin'ny Abrahama miresaka Andriamanitra miresaka mivantana feoneny tany terimoly reny Andriamanitra
fomba nataon'Andriamanitra zany mba hitaomana antsika zanak'olombelona hanatona azy. Fa raha manaraka tsara sika ny tantara sy nanofanenina be dia marina fa nisy aby olona hitatsika tsara mbola manoko samby tamin'ny andro Andrianona zany rehefa tsy hita elaela Mosesy satria Mosesy mbola niakatra ny tendrombohitra nandray ny torolalana arona zay niaraka tamin'ny Mosesy isanandro rehefa somary misy fahanginana dia zao lasa nanao samy mbola finamena efa Andriamanitra miresaka atsika tsara raha manaraka ny tantarantsika taon'ny Abrahama, taon'ny Mosesy, taon'ny Elia, taon'ny Isaia, Samuel miresaka amin'Andriamanitra mandray feo avy any an-tany fa tsy nanova zavatra be dia be. Fa tamin'izay ny Abrahama niditra tamin'ny vanim-potoana faharoa amin'izay Andriamanitra io Jesosy Andriamanitra tonga ny vola. Raha tsika malalaka tsara tantara Jesosy dia ambony tany fa ilay Andriamanitra tonga nofo mihitsy sady hita maso. Natao hita maso lay Jesosy no miteny vantana mihitsy na ny toromarika mbola be dia be atao anatin'izany mivavaka ny mpanorandalàna fariseo tsy nety nanaika izany izy ary be dia be mihitsy aza iza ko mino zavatra zanaky efa naseho misy fakagana be dia be naseho ary tamin'izany fotoana zany avana dia zay olona nanara-dian'i Jesosy zay tokantrano nidiran Jesosy reny no nandray ny famonjena sy ny fitahiran-tao zany mbola olombitsy any marina fa nisy olona tsy dimy arivo nanaraka azy fa mbola voafetra ihany. Fa rehefa vita ny havana ny teritaona sy tamin'ny nampisehon'Andriamanitra mivantana mihitsy zany Andriamanitra nitany zany tamin'ireo fomba fiasan'Andriamanitra tamin'ireo fahagagana maro isan-karazany dia lasa amin'izay Jesosy amin'ny vanim-potoana fahatelo hiatrehantsika zao vanim-potoana dia ny vanim-potoana ny fanamasina. Ilay vanim-potoana ny fanamasina io misy ilay fanazavana nataon'ny ramantsika teo le hoe taona baiboly fa mbola ny atao ihany metao fa ity vanim-potoana fahatelo ty tsy zany mihitsy raha tena tafiditra marina sika ao anatin'izany hitany hoe setry fivavahana kristianina marina Kristy ao anatiny io ihava no vanin'andrianatsika be dia be ny olona amin'izao fotoana zao mbola miaina amin'ilay vanin'andro tany hoe andray feon'Andriamanitra olo mbola mpanara-dian'i Jesosy mbola tadiverina amin'ilay vanim-potoana taloha ny olona amin'izao vanin'androntsika zao hivavaka dia hivavaka ny tendrombohitra hivavaka ry zany ike mba tonga ny olona vetivety fingolana io ravana mbola tadiverina foana any amin'ilay testamenta taloha hiverina foana nefa na Jesosy ara dia be mandeha teny ho avy fotoana ozy tsy any tendrombohitra intsony mbola tadiverina sasany mbola tany hoe andre mety nandray feon'ny tompo mbola angamba mety izy angamba fa mbola hoe tena nandray mihitsy misy zao fa ny vanin'androntsika zao tsy zany intsony avana vanin'andro ny fanamasina tsy zany Kristy ao anatinareo zareo tsara miteny vitsivitsy zao naiso taminareo fa ny tena kristianina marina n'izao fotoana antsika zao tsy olona mpanara-dian'i Jesosy tadeny tsara tamin'ny filazantsara efatra dia marina zany fa tsy zany mihitsy amin'izao vanin'androntsika zao ary zany no mahatonga ny firenentsika ny avana ny korosy satria mpanara-dian'i Jesosy ny betsaka dia rehefa tia aloha-dalàna dia avery Jesosy mangina kely fa zany mbola nomazao mbola miverina any amin'ilay vanim-potoana faharoa fa tsy zany tsoro zao vanin'andrianatsika zao vanin'andro fanomanana ny fehivian'i Jesosy zao vanomanana ny idirantsika fiainana mandrakizay zao Kristy ao anatinareo resaka aminao ny amin'io ary aveo fa zay tena tian'Andriamanitra metraka andro ny fanamasina raha mandinika tsara tsika ao amin'ny filazantsara ny mantsingely dia filazantsara ny Jaona tena hitana azy
tafiditra amin'ny tena hoe zanak'Andriamanitra marina dia tsy olona manara teto fa olona miombona naminy ka tsy afaka misaraka aminao, tsy afaka tsy marina mihitsy ary tsy mitombona mihitsy. Ka misy kristianina milaza tena no kristianina kanefa mbola afaka manao ny sitatony, mbola afaka manao izay mahafinaritra azy, tsy marina zany. Tsy fantatrareo va fa sy tokony tena nareo nareo Kristy ao anatiny. Rehefa tafiditra ao anatintsika io Jesosy io havana, tsy tompony tena tsika isika fa manomboka eo amin'izay Andriamanitra amin'izay mitondra ny tenantsika io, mitondra ny asanao, mitondra ny tokantranonao, mitondra ny fiainanao manontolo. Tsy azonao sarana ny fiainanao sy Jesosy Kristy ao anatinareo. Kristy ao anatinareo fa ahoana no tongavana io zany akamaroantsika ao amin'izao valan'antsika zao dia mino an'io Jesosy Kristy, mino fa efa maty tany amin'ny teo amin'ny azo fijaliana izy, natatsaka ny rano izy, mino zany ary dia vokoa mino zany, dia vokoa mino zany falaza sotrana zany. Fa ny ankabeazantsika koa amin'izao fanandro zao, ankabeazan'ny malagasy amina million mino Jesosy. Efa zao ny tsika tantara tsy rafinaritsika tantara eto mpivavaka daholo ny ankam-pialana ary ohatra ny firafitrafitra amintsika ohatra hoe manompa olona raha miteny tsy kristianina misosotony ty kristianina fa aza ataon'izany tena nefa jeretsika mpandeha tantara kristianina mandeha mangalatra, kristianina mijangajanga, kristianina misotao, kristianina manokolikoly ady raha mihitsy raha anatin'ny fiangonana azy dia ahoana dia iny Jesosy manahoaka. Jesosy ahoana ny tafiditra ny anatin'ny fon'ny olona mba manasikitritra mba dia mihotsa Jesosy nao entinao makaizy io fa tsy tenako hoe entinao mangalatra mamenatra kitiavana zany. Jesosy entina mamitaka, Jesosy entina mijangajanga, Jesosy entina miarina tsara velatsika. Izao fanandrenatsika zao ny tena Andriamanitra Kristy ao anatinareo. Io no azotsika mandaova ny fiaina manatray. Ozy dia fotoana azo dinio ny tenanareo. Fotoana azotsika mandidy teny zao ry havana. An'ololarana anao misy efa nandray ary misy mbola tsy nandray. Dingana laforotsy retsika mba ahafahanao manana antoka hiatika zao problème zao, tsy ho zakanao niatika ty problème ty lazaiko raha manao adalany ianao ataonao ahoana ianao tsy manam-bola iny misy olona fa tonga ny volanao tsy fahamarinana ataonao ahoana no andahazany raha Jesosy velona ao anatsika ry havana afatsika miady eo miady mpiainana mbola iny Jesosy nareo zava-magaga iny iny Jesosy tsika zao mbola iny Andriamanitra zay tamin'ny andron'ny testamenta taloha iny no miditra mialana ny fanamasina ao anatsika dia manao amintsika tsy afaka misevany an-tsarotra ve tsy ny olona rehefa tafiditra ao aminy Jesosy ane averimerina foana re manohitra anao ny mpandresy fa mila mandinika teny zany dia fotoana fandiniteny zao ny havana fotoana fandiniteny raha tena ao anatin'ny olona marika Jesosy io, raha tena ao anatinao marika Jesosy io tsy mitonanao anao adalàna io havana, tsy mitonanao aniba ty nofonao ty io fa mitonao anaty ny fahamasinana dinio ny tenana dinio ao anatinareo i Jesosy ratsy olona lava ianareo dia reo tsara ho betsaka mihitsy ny olona reo avanao diso mamantenana tsandrao tena Andriamanitra iavana zay efa nanompo an'Andriamanitra koa dia reo raha zay Jesosy tamin'ny katoko fahafito matitoko fito efa namoaka teniny efa nanao zava-magaga efa nanao asa lehibe ho Jesosy tsy fantatra akory na ofrina na mba azonao heritrerety na misavavana sao dia nyray amintsika zao zany
mba tonga mba hijoro zany e Jesosy efa tena mampirana mihitsy azy. Zany e Jesosy efa mba tena nanao dironay. Zany mba efa nato favolon-kareny e. Zany efa namoaka demoni e. Nefa zany misy fantatra. Misy io iaby namatona petraka sao dia laza nareo mbola tsy nabara tamiko izy le hira teo a. Fa ambara aminao io androany. Ary ambarako aminao io. Hitaonanao manko rehefa be tsara metenyle rehefa. Fa tiako fantatra fotsiny. Fa tsy misangisangy eo Andriamanitra io. Rehefa teny izy. Rehefa tentatry izy. Mitanterahana teny. Azavanina mihitsy isika zao zay kristianina eno na mitondra fiangonana ianao androany. Be dia be mitondra fiangonana manao adalàna. Mandeha fahamarinana. Ratsy fitondratena. Hitondra ny olona mandeha fahaveresana. Androany ampahirana tsara ny masom-pananao. Ratsy ao anatinao i Jesosy. Ho any amin'ny elo ianao. Ho any amin'ny elo ianao ratsy ao anatinao Jesosy. Sa Jesosy manao ianao faux Krista. Tandriny misana. Ary eo tena nahita ny Baiboly tany dia izy Paoly misy tony filazantsara hafa. Zay tsy filazantsara koa izy Paoly. Azany zavatra mikorina amin'izao vanavontsika zao. Be dia be mitony filazantsara hafa amin'izao vanavontsika zao. Mba fantatrao ve. Mba afaka mamatotra izany ve amin'izao fotoan'izao. Araka ny fifanana atao amin'ny kamarena. Amin'izao fotoan'izao be dia be ny fiangonana mitondra makany amin'ny elo. Mitondra fivavahana mitondra makany amin'ny elo. Zao vanavontsika zao eto Madagasikara. Eran'izao tokoa zao. Mba tsy ianao izay elo ty tafiditra amin'izany. Hitonanao rehefa eo azo miratra tsara ny masom-pananao. Fa mampilaza fotsiny ianao eto. Fa misy zava-doza mitantanina mihitsy ny tena mpanany olona amin'izao fotoanantsika zao. Misy zava-doza mitantanina zay tsy fantatry ny maro. Miramiratra tsara ny masom-panantsika zao rehavana. Tsy finoana Jesosy fotsiny ny ilay androany. Raha finoana fotsiny ny ilay no anananao androany. Dia mbola ho avy ny anjaranao le hoe tsy fantatra akory ianao. Fa finoana miaro fandraisana Jesosy. Mety ao anaty amin'izay izy. Rehefa miditra ao anaty io havana zay ny lala. Rehefa tafiditra ao anatinao io zay vao ahafantatra ny marina ianao. Na mahatonga anao finafitra fiangonana io satria tsy mbola ao anatinao Jesosy. Mahatonga anao vezivezy ariva isan'izao, ariva isan'izao, ariva isan'izao. Mbola tsy tafiditra ao anatinao Jesosy. Dimy amy efapolo taona nantiaraka tamin'ny tompo. Tsy mbola mifena fiangonanao. Nahalala tsara ny tompo isa ho anomboka. Be dia be ny olona teny filary tsia atonatoko Jesosy. Tsy miova mihitsy hatramin'izao a. Fa ny fitondratena ny fiainako sy ny tompo eto amin'ny teny Malagasy. Izany androany mampiratra tsara ny masom-pananao. Fa be dia be maka namarina amin'ny epistily Jaona voalohany efa betsaka ny mpaminany santo, betsaka ny fanamamitaka. Ary efa lasa ny aminareo any izy io amin'izao fotoan'izao. Mba hainareo ve manavaka izany? Mba haintsika ve manavaka izany? Fa misy olona voakarama ny tompoko hitondra ny olona ho any fahaverezana eto amin'ny firenentsika ity. Zay tsy fantatra ratsy ao anatin'ny Jesosy. Mila mitarika tsara tsika. Sao dia laza ho hainao manao tsy mba nambara tamiko. Androany ho ambarako aminao. So afaka tsony ianao fa hitsorana efa fitsarantsika nay androany. Rehefa nambarana lahy ireo zany. Tondra lavana anao. Azonao tao tsara miana zany androany. Fa tsy fotsiny io ampafantarinareo zavatra manodidina ity tontolo ity androany. Mba azonao mieritreritra tsara io ary ty zaty ara makaiza. Ay zara ny lalako mizotra makaiza. Inona ny marina. Mba tonga anao apetrako tsara ny safanany ianao androany. Eo kondalana. Ary miakina aminao ny famonjenanao. Miakina aminao no azahoanao mahita ny lalana. Mitsika ny teny tsara. Vanano fahatelo isika zao rehavana. Eto ampiandrasana. Vanano ny fanamasina Andriamanitra. Zany ny vanano renatsika. Ary vanano fanamasina io
tsy aizako izy fa ao anatina da zavatra misy mety fantatra na mandeha ny nama na opanena na mandeha mission na mivarotra Kristy ao anatina ao izy dinio izy ny tenanareo dinio izany teny izao tendra mba jereo kely tsy natoarina ve zany Jesosy zany manora zavatra ndeha mitranga tena ty ve izao toetra izy raha tsy olona lavina ro jerisika tsara raha voatsao zany izy dia olona lavina tiako fantatro tsara le tontolo aloha tontolo tiapana mba tonganao androany anina fanapaketra ety na efa milaza ny tena converti aza izy zany petepety avy raha olona milaza converti tena milaza tsy fantako le conversion izy olona converti nefa ao anatin'ny fiaina reo mbola verimerina ny zavatra tena dia ozy sasany io ny fahalemiako efa lasa parle lasa voaparle sisiny izy efa fary lemeny dia voly nalemy efa rany tsy fahalemena tso fa tonga tena nalemy tatirana io no mba fahalemeko rehefa mahazo zay izy da namary teny izy amizay ozy teny sotra masina fa niota tsy afaka irenareo izy niota tsy afaka irenareo fa mato izy manakely ianao no mamelazy ity ianao no manaiky fa niota tsy manakely ao tsanakely ao niota tsanakely anao niota zany mivolaza misolona masina lazany tena izy mifalemena efa mitrangajaniny kely izy io mafalemena io mafalemena olanay zany zava-misy ty vola be io mifalemeniko lemeny ty vola tokoa tsy afa mihetsika tsona zao fotoana zao tsy afaka milaza ny fahamarinana intsony dia manjary ny mamboarina sisa ny sotra masina androany taneresinareo tsaka ty anjomara ny tsoka ma tsofo mafy ny anjomara amarao amin'ny olo no fotana ozy izy ozy faran'andriamanitra androany io herinandro anenatenareo tia herinandro ny fanonetena ary herinandro koa andraisana ny fanapakevitra ozy ny ravazany taritena tsy fantatritsika ke afaka doray tsy fantatritsika raha afaka rainindra ary rehefa afaka zany ozy amin'ny produit izy ny fitsarana inanao mbaranao anatika ny zavatra ary hotsan'andriamanitra anaky ny asa mitsikasika fanazavana napetraka foa ty ariko tiako averina foana sy ny fanomponan'andriamanitra ny zava-dehibe raha mahery raha diolo zany manompo an'andriamanitra manompo nanompo an'andriamanitra keny avana kaina sy abe samy nanao fanatiny fa miray tsy izy araka namarako akeo marana izy minao ikaina koa atady le vokatra tsara le tena matsara ny fidiny mananao aza izy fa nga ozy andriamanitra tsy izy io fa niny avelona misy tandidina io tandidina amin'ilay ambarako aminao hoe Kristy eo anatinareo tsy ny fanomponan'andriamanitra tsy ny fanaovana zao tsy ny hoe lasa fanomponan'andriamanitra izy lasa nakary lasa hoe be de be manao an'izao mandovo vola be manao an'izao tsy zany mihitsy ny ilan'andriamanitra Kristy eo anatinareo hitan'andriamanitra ao io Jesosy io lehilahy nalatsaka fa ny misaina zay dikany oloky lay Jesosy nanolotra ny tenany lay Jesosy nandotsaka ny rano tafiditra ao anatinao ve io amin'ny alalan'ny fanan'andriamanitra raha mijery itsika andriamanitra sy zaho mijerena ianao fa Jesosy mijerena zany izy tsy hoe zany toko teny manao ty complete iny zay fa ao ve Jesosy anatin'ny fo tsy za miteny teny koa jerena le raka iny tena ahoana firaisana fa ao anatin'ny fo le Jesosy io ny passeport zay hotsika miditra ny seza fiainana ny fahasoavan'andriamanitra nefa tsy afaka manatiny ny seza fiainana fahasoavan'andriamanitra raha tsy manana Jesosy Kristy fiainana tsy afaka miditra
aoka mitamiko Jesosy. Zany zavatra lehibe ilaitsika zao. Tianao fantantarany firenena ve tsika e? Aoka tsika kristianina rehetra ray Jesosy ny fiainana. Manomboka tany mpitondra fivavahana. Tianao fantantarany firenena ve? Raha marina hoe tianao fantantarany fianakavianao ve ianao? Tianao fantantarany fiarahamoninao ve ianao? Tianao ny fiainana ve? Avy lao Jesosy tsy fantantarana. Kristianina tsy leko tsara no. Mbola tongan'ny lalànao. Tsy finoana ny Kristy fosiny aho. Tsy finoana azy fosiny. Devoloko dia mino Jesosy ho developpa ozy ramasika devoloko moaly izy izy. Raha finoana fotsiny ka tsy ao anatinao Jesosy mitovy kilasy e devoly ianao. Mbola ho any amin'ny farinany trafiko ianao raha aveo. Samy hafa ny olona tena kristianina miditra tao amin'ny Jesosy. Miditra ao amin'ny Jesosy. Ary Jesosy miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona io amin'ny alalan'ny fanahy-masina, amin'ny alalan'ny teny. Manova zavatra. Manova ny tontolo teny ny olona. Na dia mikompony vola aza izy. Izy le manao brona miova fo eny karaza kombitsara teny. Manova tantara io fa dia verinareo iny io. Manova fomba famindra koa io le bebena taloha iny. Lasa volamina izy. Satria Jesosy ny ao anaty. Asa tiky foana fa i Jesosy tsara misy rehefa miditra ao anatin'ny fiainan'ny olona manomboka maka ny tetran'Andriamanitra amin'izay le olona. Manomboka manaraka ny profilin'Andriamanitra tsikelikely. Rehefa makany amin'ny magazay io hafa ny fijery. Rehefa mijery tery lamody. Fa fijery leo vidiretina. Tsy mitovy. Manova zavatra. Manova trano goy. Le goy dia le zavatra tsy le miova. Nadany fofoka fiaina tsy tiako tsony. Nefa izy salamo maraina. Nazary tsy tiako tsony izy. Fiara zany dia masy fivolana koa nefa tsy tiana tsony. Manova zavatra bidibidi io. Le personnalité-nao misy miova. Le vie privée-nao miova. Zany le Jesosy miditra ao anaty. Raha nisy olona amin'ny Kristy io volony avao. Misy farazavana napetraka zay. Rehefa lasa converti rehefa eny an-tanany eny, nefa manembonembona indray. Mbola tsy voafafy zay. Mbola misy zavatra tsy voafafy ao. Mbola misy tantaran-kena tsy voafafy ao. Raha vao mandeha zany disenakera mbola inzay. Mbola misy tsy voafafy ao. Nefa ny ten'Andriamanitra voafafy avokoa lasa rehetra tsisy mitsarovana. Raha mbola manembonembona ry mana rehefa avy eo eny an-tanany eny Jesosy tsy manembonembona. Tsy manembonembona io Jesosy io. Atao ohatra nefa maty raha io nefa velona. Raha mbola manembonembona ianao, mbola misy zavatra devoly aneminao any, mbola tsy nentinao teo anatreny. Mbola tsy ranapa-kevitra ianao. Raha mbola mahita le namana teo aloha na sakaiza teo aloha, vao mahita dia taitaitra. Mbola tsy levina. Mbola tsy levina le tantara teo. Fafana izy. Ary tsisy mitsarovana izy. Sarapady fantara ao le misy tilo jaona vola teo tsisy mitsarovana Jesosy. Zany io Jesosy io rehefa tafiditra e. Manova ho fomba firesaka. Voana raha toko araba raha fampiasana tena zay. Gada zara nanomboka tsy miteko ny aloha. Ohatra hoe matena tena le perezana. Diso zara lasa midala fivavahana fijosa. Sasa maka fala matena babaka zila afinao folo sandrety fileri. Zany test zalawana. Tsy zany aloha mbola tsy mahala zavatra betsaka zao fa nifa fotsiny ao. Mbola vao niova. Gagagaga tona tenazy. Inona ty? Manova zavatra tena. Za olona tsy dia mahita tsy dia mahita. Lasa perezaka tety. Manova olona io. Manjary mivoaka ny personnalité Jesosy amizay voaka ny tsikelikely. Manomboka mitakona amizay le ianao taloha. Tsy zavatra ny Kristy.
sehetokely zany ky Jesosy miditra aminao nanomboka nihiritra am'izay any mpanefana sany tombo mbola vo 24 taona kanefa miaraka am'zanahy rehefa manao baolina vitapenaka nihiritra am'izay masoko hay re zany ty tsy misy na de mpandray azy eo vadolo ny fijely eo va ny tontolo manodidina na de le fiteny azy tsy nanao ela fa de anao eo miany fiteny eno matsary manatyanaty olona zany rehefa miresaka tsy le Jesosy tsy tia manefateva olona tsy tia manefateva olona ity Jesosy io tsy mahazo manao ty ao anaty io Jesosy manaty manova raha zay misy le tena marika tokofaina ame folo iteny miteny tsy mbola izy tsy fiteny tsy fantatra koa fa nanjary miresaka hoe Jesosy fa manjary bebary zay manjary mandeha vavaka teny tsy mbola iao zany fa tena dao le baolina ty dao ary io fa daoly miteny tsy mbola izy io Jesosy miditra ao anatsika ero tsara raha nio tio androany raha tafiditra ao anatinao voaka tynao afa fijerinao ny tontolo ao na re olona mandiky raha afa beto hay le tolo mety tena vety hay le tolo mety mihatra taony masompananao teta hoentanao hitanao ny nefa tanana lenao taloha fa reo aminy fa tonga Jesosy mihiratra am'izay ny masompananao ampahiratiny zay manomboka tsy tia otsony tsy tia mamantany zany tsy tia mamitamitany zany manomboka miova zany io Jesosy mity io Paoly manaraka tsara tantarany Paoly ianao Paoly reka tena zivy be sakay misy tena mamono olona Paoly Paoly de hitany fa rehefa namray any tompony na le otra ny menaka mitivy le Paoly taloha mitivy le Paoly gaga taonany tsy nitsaka tsy niloazo misy ny kristianina tam'izany satria le taperanao niova tapoka raha tena nyray Jesosy marina ny olona ao tokantrano mahita ny voalohany marana ny fijery olona ao anaty tronana ao trano rehefa tena maniova ao ana ny fijery ny vadinao ao ana ny fijery ny zanakao ao ana ny fiteny maniova ve atao koatra foa ty le tany letarety lasa misaka rao sy banazy tena tena moseza satria raha mandoka le rao dakataka dolo mitseva raha tsotra mani dakataka dolo dakataka atramin'ny sakany piky le dolo fa nefa niova izy lasa nyray Jesosy mba misaka anazy plasy niova ny atmosfera tokantrano keny hafa re niova keny atmosfera tokantrano raha tonga Jesosy raha mpiady lava anao tokantrano niova zany izao toetra manova tena tokantrano manova tem-pahasalamana koa io e raha matafiditra Jesosy manao opération aretintsika any izy tsy amiteretinao koa fa sitrina tapika eo anao zany moasany Jesosy androany anao raha tapa-kevitra marina androany ivalana izy opération miracle ataony tompoaminao tsy raha itsika mitady na izanay io fa hoentinao any tokantrano rehefa avy ao fa mila fara-pakevitra mila fara-pakevitra ary rety dinga ndraiky mamolotoko anao dingana vitsivitsy anao ao zany diritsika am'zany lalina zany androany misy karazany io misy olona ao efa nanao resaka lorara fa alolona aminanao zay eo anatrehitra zao fandrenesanao no afatra zao na izanay fandrenesana anao ty afatra ty zao resy lavitra venao fa diso mbalanao trano zay resy lahatra venao fa diso ny lalana nalehanao rety an'le vaovao hitanao taka le zanaka tara resy lahatra izy tany fa tena tena namena diso misy hevitra ao anatsika io raha manao retsika misy atofa dibibio ozy izy hoe miala nivy mafilivy a mafina fa raha mbola mieritreritra na mbola mety aby izy tena tsafaka mosafitroi raha mbola mieritreritra na mandroany mbola mety io kanefa zavatra venao ava mbola problema re probléme no mbola tegneno zao raha
tsy tafiditra ao Jesosy. Manatrika problema koa ngapanareo amin'ny zazanytoro tena nareo zao. Manatrika zavatra manahiro ty sainareo. Mety efa mivavaka, mety efa mipolapolaN'Andriamanitra mihitsy ary, mety tsy fantatro. Kanefa misy zavatra mitambonin'olona foana ao anatinareo. Misy tahotra, misy teniteny. Matahotra miatrika ny zavatra mety hitranganapitso. Feno fanahirany amin'ny zavatra ho avy. Ao ka anaiky ianao raha milatro misy lalana. Fa misy lalana tsy mety io. Iara-bivo izy. Tsy mora moa zany. Tena manaraka zany tolanao. Zay fa natao valisa-pona kely miaraka ty deraseranao mbola tsy foana. Zay mampandray. Eny atao ve marina azy hoe. Ataotsika marina io. Fa jereo tsara ny mandimina tontolonao manolona zao fotoana tsara zao. Jereo ny tontolonao. Jereo ny tontolonao mandimina zao fotoana tsara zao. Ataoko hoe marina mandresina. Jereo tsara ny tontolo mandimina. Andro ny insécurité totale zao. Manahoana ianao anatrena zany. Ina ny manataonao. Sao dia mbola anisan'ilay mitady alika feta. Sao dia mbola anisan'ilay mitady électricité be. Sao dia mbola zao. Sao dia mbola zany be. Tena ianao tomponao. Manova zavatra io Jesosy hoe. Ok, iala amin'izay hevitra izao. Zay aloha raha tsy resy lahy aloha tsy mety. Faharoa, rehefa resy lahy aloha zao. Miaikaiky tsy eo Andriamanitra tena miaika Andriamanitra tena leverina fanety le izy. Aloha ke manao an'izany. Tena leverina fanety. Ora ilay zanakadalaka fa zany tena leverina mety fa tena sambatra na vazoka taolo le arena. Azo taolo leverina kosa izy. Ao ka tena miaika ianao mianatra Andriamanitra. Tena tsy mety hoe Andriamanitra. Diso ny zavatra. Mila tena resy lahy koa voalohany. Mila miaiky. Ary mifateny. Rehefa tena resy lahy ianao, dia ao amin'izay mangataka famelana amin'Andriamanitra amin'izay. Eto dia manompo-potoananao amin'ny finoana amin'izay mihitsy. Zao toa tena ambarako aminao zao zany a. Afa-Andriamanitra mivantanao anao misy zao. Ary mila finoana ianao ao reto zavatra tokonao reto. Mila matoky tsara ianao. Mila fa Andriamanitra manampy ianao amin'ny mamelana ianao Andriamanitra. Diso teo anatrenao. Mamelana ianao Andriamanitra. Diso teo anatrenao. Io fangatana famelan-keloko. Ary io tsy maintsy io. Misy zavatra anankiroa manko no tena mahatonga ny olona lavitra Andriamanitra. Eniko sy mifontana. Le mangataka famelan-keloko. Zany le adalàna rehetra natao. Jangajangana, ngalaka, sisa. Zavatra etsika nataonao. Reo miheroka. Mangataka famelanana amin'ireo. Ary mifontana. Le hevitra ao tonga anatin'ny sainao nandà. Fa ny anao marina namfinao fa marina fa tsy ao anatin'ny saina. Tsy finonao misy sy ny fanekenao an'Andriamanitra. Zay no hoe ota. Miheroka sy mifontana. Miheky Andriamanitra. Ary midina manaraka ny tena volona marina. Telepistily zany voalohany. Voalohany mafisy mangatana mpinoana amin'izay hamafa ny lasanao rehetra. Mangatana mpona hamafa ny lasanao rehetra. Ny pasienao rehetra. Mba tsisy veriverina intsony. Tsy misy afaka mamafa ny pase io. Eny tribunal mety afaka hamafafa ny casier judiciaire ihany. Fa ty henoko sy ty fahotany ty tsy voafafa raha tsy mirano Jesosy. Ny fitsarana mety afaka mamafa ny henoko. Mahazo amin'izy ty. Fa nota ny rano Jesosy ihany manafaka. Ny rano Jesosy mangataka amin'ny finoana. Manadio atsika ho afaka amin'ny safara marinina le hevitra. Mila mangataka amin'izany io. Eo manomboka amin'izay le hita le Jesosy manao. Eo amin'ny hitanao amin'izay izy. Mila mangataka ny rano Jesosy. Io Jesosy io tsy miditra ao anatinao izy raha tsy voafafa. Tsy miditra ao anatinao io raha tsy voafafa ny pasienao. Eko dia ampatariko nareo tsara izy. Izy le miaravavy zay manomboka anany. Efa vavaka foana nefa tena tsy mety io Jesosy. Isaka mivavaka midira Jesosy. Midira. Ke anao tsy
rehefa tsy mety fafandrany Jesosy ny fotanao nga hiditra hiaraka ny fotanao. Jesosy tsy mihitra miaraka raha mbola tsy vonona hiaranareo tsy mihitra ao Jesosy to dia diso faratinareo. Raha mbola tsy vonona ianao, raha mbola tsy voafafan'ny tompony lainga ny vitaka sy mianatra sy ny fitanga-dato, raha mbola tsy voafafy tsy tafiditra ao anatiny, tsy hiditra ao anatinao mihitsy izy. Zany mahatonga likonversa manina azy likonversa tsy hitankoanatrano zany manino satria mbola petraka tsy voafafy. Misy zavatra tsy voafafy ao ary io ao anatin'ny fo io anatin'ny fanasika eo manapa-kevitra mihitsy zany tombo raha tamizika dia tombo tamisa teneno fafany tombo laza rehetra raha sendra diny da fa tsy fananazy fafany dia izy tombo tsisy fokosatra amin'ny ezekela tokambaramefolo tsisy tsarofana Jesosy zay vao pejy vaovao ao aninany zay no dia mangataka amizay Jesosy midira amizay atao tompo ianao madodory ambaravarana ozy iditra ao amin'ny ao iara misakafo rehefa vitanao midira Jesosy atao tonga ny fiainana amizay ho eto amizay nivenako manomboka androany manomboka androany Jesosy eto ny fiainana miditra anao io miara-miditra amin'io ny fanamasan'Andriamanitra rehefa miteny Jesosy ianao miditra ao anatin'io ny fanamasan'Andriamanitra eo amizay manomboka hoe olo-baovao Kristy mampandroso ny Jesosy io nonofany tantaraka izy asao izy tsirana hiditra ho aminy am'izy izy ary hiara sakafo tsy hoe hiaraka sakafo sopy moky fa hiara sakafo ten'Andriamanitra manomboka tsy miaraka miainy ten'Andriamanitra amaky ten'Andriamanitra zay sakafo iarahany milona aminao raha misy olana anay Jesosy milany kanefa tsy mamaky baiboly malaina mamaky baiboly diso zany hiara sakafo amin'ny ten'Andriamanitra fanamasinao tsy manaiky fa tsy mamaky baiboly tsy manaiky raha tsy mety miteny tsy manaiky zany zay no fantarana fa tafiditra ao anatinao i Jesosy io zay ny repère manjary manana itay fandray amin'Andriamanitra amin'ny teniny ao aoriana io le amana teny io le hoe zaho magaga eo vao manomboka ty atao hoe miovao fo ianao ny anankiray ravana ataotsika zay eo tompo tsika zao tompo a dia misy teny tompo zay napetrany amin'ny plazany Salamjona tena zavatra anankiray beravana hoe mitady amin'izanareo satria tsy mitombo nanareo tena izy tena mandinika zany tsika satria plazany Salamjona tompo fahavateny fitotena ary nakre plazany Salamjona tompo fahatelo io Jesosy io tsy maintsy mitombo anatsika atsika zay efa naray tompo mila mitombo ao anatsika Jesosy io mila mahazovana amin'le olona manontolo io taniny tsy mifanahy ihany rehefa tena tafidro anatsika lazany tsara ny jaona toko fahatelo ny anankiray dia fahatelo-pola hoe izy tsy maintsy mitombo azy fa itsika zany hoe Jesosy io zay manomboka mahazovana ny fiainatsika manontolo amin'ny tenatsika zay navatana fanahy ity tenin'Andriamanitra ity Jesosy verikona natoka ankeo Jesosy mila tenin'Andriamanitra ten'Andriamanitra mila fanahy masina sy misaraka reo satria rehefa tafiditra ao anatinao tenin'Andriamanitra dia mitonanao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra io rehefa tafiditra ao anatinao tenin'Andriamanitra io manadio tsikelikely ny fiainanao io anatina ny fahadiovin'Andriamanitra tsy maintsy mitombo le Jesosy mitombo a manenika ny maha olona manontolo atsika ty tenin'Andriamanitra io mibaiko miasa mandraranao miankonanao rehefa mety aminao manontolo ty tenin'Andriamanitra ty mifianao zay no dia tombo ao anatsika Jesosy lazany tsara diona toka falateny tafito amin'ny telopolo dia manana ohatra teny tsy mitombo anatinao teny rehefa tsy mitombo anatsika tenin'Andriamanitra ty zao miatakona Jesosy tsy fantatra zay le miatakona izy atsika zany zay efa nanaka tompo nomboka roany avelao ny tena
tombo azo vala mety reo fiainanao. Naninona zavatra tretsika itorivo ity zao toy zao ity. Manakarim-pasoava ty baiboly ity. Iaro anao, anampy anao, ame ze ilainao rehetra ity baiboly ity. Marina ty baiboly ity. Afaka mitondra ny fiainatsika io amin'ny vao andro sarotra zao. Le ino hoe mbola afaka manao lalana foana na dia tsisy lalana tsony azy. Izy le ino hoe amin'ny tena misy sakatsakana hanao lalana izy. Amin'ny rehefa tena tsisy fanantenana iny antokotra lalana foana izy. Any amin'ny tena tany hevitra fa misy rano tena le mbola mety misy le avy rano papelika fa aza matahotra anao. Mety tsy papelika olona le manidina. Mbola misy Andriamanitra afaka miasa anazy tokantrano tsirairay avy. Amin'ny fomba tsy takatra ny saina. Fa aoka hitombo ao anatsika ny tenan'Andriamanitra. Aoka tsika iorona eo ambony tenan'Andriamanitra. Amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Eo amin'ny asa manana zay ataontsika. Tanemy tsara ny asa zay ataontsika indraindray. Misy asa misy zara fa tena napetraka ny lalana. Sy ny manao ihany fa ny makasitraka koa. Azo koa zany makasitraka. Tsy mivarotoka ianao fa varotra tavantoka. Tareo tsara. Mbola mitondra ny tomobila manaritra any koa. Takasitraka ny tenan'Andriamanitra. Meko. Dia tombotsika ny varotra mampitombo. Tsara be dia be. Aza manay tsara mihitsy amin'ny vitanao fa fitaovana ampiasain'ny devoly. Raha mbola fantatra ao, rehefa te hitombotsika. Tsy manao ihany fa makasitraka ao anatin'ny lona hoe manaikilaiky zay. Tolérance izy ny tena. Na compromis koa zany ilay. Ao anaty io tangeny tsara. Raha tena te hitombo isika, aoka tsy alaiky mihitsy ny saitsika. Ho fitaovana. Tsy ny manao ihany. Fa ny makasitraka. Mila mitombotsika. Averao Jesosy hitombo anatsika. Averao ty tena Andriamanitra. Be dia be ny zavatra ataontsika indraindray. Manana ny pesany. Alaina le fanaovana filokana io ampidirina ao anatin'ny toeram-piasana. Ao anatin'ny varotra. Tsy teny anarana io. Ny loka rehefa tsekan'Andriamanitra. Manay antsara, tsy ny manao ihany, makasitraka. Atin'izay zavatra levoliziny teo avy. Hitarana tsika amin'ity hoe mitombo ao anatsika Jesosy. Tsisy lalana tsony ity. Anao lalana ho an'ny tompo fa aza matambatra azy. Anao lalana izy. Nenirana tany Albaina mpanao labery izy. Vao niova foa izy nakataka tamin'ny tompo. Niova fanaovana ampoly io amin'izao fotoana izao. Tsy nanao labery toy izy. Anao lalana ho an'ny tompo fa aza matahotra anao. Raha tena mipetraka tsara anatinao Jesosy, manao lalana foana izy fa aza matahotra ianao. Manana fomba foana ny tompo. Rehefa tsika ohatran'ny eritreritry zany ty mety tsara vao anao anticipe anao asampilainy fantoto. Dia ny eritreritra mbola anao agence de voyage. Directeur d'agence de voyage zany. Eritreritra mahazo volana misy avion anatiny zao. Hozy izy be raha zay. Aza manamona raha. Zava-dozy io. Mbola be roa be ihany io. Fa raha zay konareo fa tena raha. Koa isain'ny tombotra le mbola potra. Tsy afaka etsika. Dia mizava ny eritreritra mahazo ty mahazo ty. Misy makabe olo tsy mato vola. Zava zany varotra trano misy tany namidy. Ataony ka ny arimaty ty alalanao amin'izany. Namidy. Ianao zay fa tena ty lerana. Aza mity tamio. Zao nao voatery eo. Tena mifola ho tamin'ny tombotra. Anofon'Andriamanitra tokoa na tokony mbola no directeur anay. Satria ny eritreritra hoe mamazo volana hoe afaka manao déplacement dia misy gratuit. Ny ao anatin'ny loha zany no lasan'ny tompo. Anao lasan'ny tompo. Rehefa mahazo an'izay no lasan'ny tompo. Zany ny rehefa mahazo an'izao le. Ozy Andriamanitra tamin'izao. Raha vaodolo ny fahavalitra. Dia izy hoe le matavitavy anke hoentiko an'nyponanao e. Za ozy Andriamanitra efa ty fa raha vaodolo ny fahavalitra rehetra. Tonga izy tonga sy apoela. Ao nefa tanteraka. Anino zany? Reo akele mbola manifititiko raha mba entiko anao tompo e. Fa ka zany nasina Andriamanitra tao. Ary zay natao tao. Ka zany nasiko nataonao. Tsy anao directeur. Fa nitolo filaza tsara. Dia fona tamin'ny tompo any.
Anekdotny zasy filaza satria asa dinao izy tadidiko sara mozatiko ry azy ao misy ekipa izy manopitany ekipa anao sexuel any hopitany misy ekipa anao tourisme sexuel ary tsy fantatra ao io mamody voyage de kolomosany ataony rehefa tonga ty nao voalaza oe aina ty lasa velo tsy ho aina ty no mararika fa tonga ty sosiko tena tonga zay na ipairaty mitovy zay tsara izy aza mandray tsara aza mandray tsara mihitsy sady fotany tokofa de nafahatonga tam'zany enao androany tonga misapahana anao am'zao mandresy toritry mandratsy fanapakevitra mandraisy fanapakevitra tsy fantany firesaky nataony tamin'androany fa za mety fa misy dinika nataony tompo tamitsika tsara satria valibavaka misy valy sy mivavaka amitsika androany hikasika tianareo ary anova tantaram-piainanareo izy anova tantaram-piainanareo izy ny tontolo ny fiainanareo izy androany ndraiky raha fantatrareo azy tsika tsara bavaka makino fanapakevitra ataovana ndray za tsy bavaka olao enao mihitsy mivavaka ty miresaka aminy tompo eo anatreny zany sapanadalany zany androany eo anatreny zany kondalany zany mandraka zay zay ty ambonitany izao tolo zao sary lavitra eo anatreny zany androany manatay tsy vitanao zany tsy vitany eritsainao zany tsy vitany afanamponao zany fa jesosy mavitany zany tena jesosy totany fiainako fahita zava-magary petipeny tsara lavitra no zay niverina tany fahazavataotry tsara lavitra atovy anatin'ity tononkira anankiray ty dia sady mivavaky tsika zay tolotra anao tsaro fa nisy lonotompo toeranao ny aotona teo miaiso fijaliana Teruni uta kusini, uta
mila tiraka atao anatinay ianao fa tsy fombafomba na tika naram-pivavahana sy ara-ponoana mankasitraka Andriamanitra mankasitraka nandrindry zay tompo fa tsy taka nidiranay teto androany nivoahanay maty ny solonay teo amin'ny azo fijaliana ianao Jesosy tsy maty naretana fa maty ny volonay ianao fa androany tompo nanapa-kevitra izay anaraka anao raha misy olona androany Jesosy manapa-kevitra fa iova amin'ny raha tsy fanampy akafiaina vaovao manomboka androany anaraka anao mangataka aminao Andriamanitra izay mivavaka tampo anasitrana amin'ny tany ayana hiteteo anatina rano anovany fiaina manomboka androany anovany fiariny manomboka androany anovany fianakaviny manomboka androany fa Andriamanitra manakaray-pahasoavana tsapanay androany fa Andriamanitra tsy manavakavaka ianao fa hatramin'ny jiolahy sy mitotakely mbola tiro iovantovany lanitra tsy verimaina ny fotoana androany Jesosy tazany nifaliana ao aminao mankasitraka anao zay Andriamanitra ray misaotra Jesosy voninahitra dia atotra amen eo nitsangana rehefa nandeha ataontsika lera hoe aoka ho hita aminao Jesosy fa zao a rehefa eo refrain alohantsika tsy momorona fa andao ataontsika hoe aoka ho hita amiko Jesosy dia rehefa eo amin'ilay hoe lahazao isan'andro dia atao ataontsika hoe lahazay ko isan'andro fahasoavana aoka ho hita aminao Jesosy zay anko le antsika manakato ty fotoanantsika dia dia amarinan'izay zay dia mbola isy raha kely vitsivitsy mba maharantsika aoka ho hita aminao Jesosy vahiny an-tany moa tenao aoko tarafy